Androany no tanterana teny amin'ny Olep Ambatobe ny atrikasa nasionaly entina metrahana ny paikady momba ny fampahafantarana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ity paikady ity dia heverina fa hanomanana ny fampandrosoana maritra eo amin'ny sihatry ny tontolo iainana izay. Atrikasa entina metrahana ny paikady nasionaly momba ny fampahafantarana ny tontolo iainana eto Madagasikara na ny stratégie nationale d'information et de communication environnementale sur le développement durable no nitanterahana teny amin'ny Olep Ambatobe. Ny fampahafantarana an'izao tontolo izao zavaboary sy ny tontolo iainana eto Madagasikara no antom-pisian'ity paikady ity raha ny fanazavana ny Etindramatoa no asolona laon'ny Menjanahary Lucie lehibe ny sampandrarany serasera momba ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala ao ministera ny tontolo iainana. Ho fankatoavana ny paikady nasionaly ny atotanisa totam-baovao ary ny serasera ary tontolo iainana ho amin'ny fampandrosoana maritra. Zavatra telo ngezabe zany no atao amin'ity andro an'ity. Ny voalohany zany dia ho fankatoavana ny paikady nasionaly io. Ny faharoa ihany koa dia fanombohana ny fanotana ny tatitra fahenina ny hoavin'ny tontolo iainana eran-tany ary ny fanombohana ihany koa ny fanotana ny tatitry ny hoavin'ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny taona 2020. Ireo rehetra zany natambatra amin'ny andro an'io satria eo ihany koa ny fitantanana maharitra ny fotoana sy ny materialy ary ny vola dia natao amin'ny andro anankiray le izy. Dia amin'ilay resaka stratégie nasionaly momba ny atotanisa sy atotam-baovao ary ny serasera tontolo iainana moa zany dia mahatsiaro ny ministera tontolo iainana fa tsy anjara ministera irery ihany ny mikarakara sy manentana ny olona ho amin'ny fijerevana, fiarovana, fikoloana ary ny fitantanana maritra ny tontolo iainana zay tena hoe sarobidy tokana amantany eto Madagasikara fa anjara ny tsirairay avy. Nandray anjara tamin'ity atrikasa ireo avy amin'ny fampahalalam-baovao sy ny serasera fiarahamonim-pirenena ary ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala.